Misaotra n'Andriamanitra lehibetsika riavana miditra amin'izao andro fahaefatra izao a eo anivon'ity herinandron'ny fanamasina ity a dia manantitra ny arahaba ho antsika rehetra isan-tokantrano a izay nanokatra ny fo ny fanahintsika hanome voninahitra an'Andriamanitra lina moa fa hiaraka hiazakazaka eo anivon'izao herinandro mialohan'ny pentekostra izao. Ampitomboana ho antsika rehetra mandrakariva ny hery avy ny fahasoavana ny mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ndeha iara hitsangana isika hankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Salamo faha-enina amby sivifolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha-efatra ary ny hira 7:10 sy 300 ny andininy voalohany sy ny faharoa miarahantsika manandratra ny feontsika ho eo amin'Andriamanitra ary aorian'ny vavaka fisaorana sy fiderana vao mipetraka isika mianakavy. Vakina ary ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy hoe miraha vaovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaorana ny anarana, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarahona amin'ny jetirisany voninahitra ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka menika moderana indrindra sady matahotra fa amboniny Andriamanitra rehetra. Amen. Fahazavana tokoa ary tsy mba milentika ary ianao lay nanolo ny alina nipetrahanay zay aloko ny fahafatesana nefa nampitoetra fahazavana ho anay ankehitriny Andriamanitra no hatononay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara ianao ary tianay tompo izany fahatsaranao izany a hitoetra ndray amin'ny isan-tokantrano amin'izao maraina izao indrindra moa fa amin'ity herinandro ny fanamasina ity mba ahatonga tokoa Andriamanitra anay tsiraray avy anao ny sitraponao ary indrindra moa fa hiasa ho anao ary anaiky tarihinao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny famelanao anay indray iombona tanteraka amin'ny fankalazana ny anaranao fa ianao tokoa ilay Andriamanitra amboniny firenena rehetra ary ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra ary mendrika hody raina amboniny Andriamanitra rehetra. Raisy tompony fivavahanay ary ankasitrao avokoa zay rehetra ataonay eto ho voninahitra ny anaranao rery any amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka ny fianarana. Tonga avy hatrany isika amin'ny famakina ny teny ny fandimby
izay alohavan'ny vavaka moa ka aorina ny vakiteny ny hira 470 sy 700 andininy voalohany ihany ary ataontsika amin'ny feony zafindrao. Iaray vavaka tsika riavana. Andriamanitra renay ny an-danitro, renay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Isotranao izay Andriamanitra ny amin'izao fotoana ahafahanay hiaino ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao izay fandimby hamaky izany. Koa mangataka ny fanahy masinao hatrany izay hiasa amin'ny tsirairay izay fandimby eto mba voavaky araka ny sitraponao Andriamanitra. Mbola entina ambavaka koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao aminay. Ianao anie fanahy masina hitaridalana azy mandrakariva ny amin'izay sitraponao sy izay tianao ambara aminay. Koa mitenena aminay Tompo fa vonina iaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Iara hamaky sy iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 180 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Isaia 180 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Lioka 104 ny andininy faha-14 ka hatramin'ny andininy faha-17. Ary ho faranana amin'ny asan'ny apôstôly 9 ny andininy faha-20 hatramin'ny andininy faha-130. Asan'ny apôstôly 9 ny andininy faha-20 ka hatramin'ny andininy faha-130. Rehefa samy niarana hita dia ho vakiana ny ao amin'ny Isaia 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no atoamo, satria Jehovah efa nanositray hitory teny soa mafaly amin'ny mpandefitra. Efa nanirakay ahasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo, sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika. Hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao Ziona. Eny, hanome azy hamama ho solon'ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalahilovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reradreraka, mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny Fanahy nankany Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lasana. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogany olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny amin'ny sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifarotra izy, sy hampahiratra amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary nisy anjely Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopianina, tandapany Kandasy, mpanjakavaviny Etiopianina, sady mpitahiry ny arenany rehetra
ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny say ampaminany. Dia hoy ny Fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesa io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny say ampaminany, ka niteny taminy hoe, moa fantatrova izay vakinao, fa hoy izy, ataoko ahoana no fa ay raha tsy misy mpampianatra ahy. Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka teo aminy. Ray Masino, manamasina ny amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Raha hitsangana isika rehetra apôstôly havana toko fahavalo zay novakina teo no andraisana tanteraka tokoa ny afatra. Ary nina moa fa ilay teny amin'ny andininy faha 7 miasikasina hoe dia hoy ny Fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ry havana, mbola miaina hatranytsika ny fankatoavana ny fitarian'ny fanamasina zay loha hevitra misy atsika amin'ity volana Mey ity. Mialohany idirantsika ao anatin'izany tontolo ny fankatoavana ny fitarian'ny fanahy zany ry havana, ohatrany mba mahafinaritra anahy ny eto amintsika BETELA na eto amin'ity tampo-tanàna ny TOAMASINA ity, raha atao hoe Filipo eto nisehony anjely hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo. Eto arivo ny FJKM BETELA ry havana isa maraina maneno lakolosy, ary ny feon-dakolosy dia hoe mitsangana ianao romeno. Mahafinaritra ry havana fa Filipo iray amin'ireo dekona 7 lahy zay voaantso hanana anjara didy amin'ny fiantrana isan'andro ny kamboty, ny mpitondra tena tamin'ny fotoanandro, araka ny asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 no atsangany anjely andeha ary andeha antany lavitra. Ary nina moa fa andeha antany efitra araky ny andininy fa 4 zay misy atsika. Zay azo lazaina ry havana fa misy lesona avy hatrany azotsika raisina. Ary nina moa fa ho fankatoavatsika ny fitarian'ny fanamasina, zava-dehibe zay iantsona atsika, nina moa fa ametrahan'Andriamanitra atsika tsiraray avy
ny hoe hitsangana. Ny olona mankatoa ny fitarian'ny fanamasina dia manaiky hitsangana, ary tsy vita manaiky hitsangana fa handeha amin'izay toerana andidiny eny fa na toerana tsy araka ny eritreritra azy. Zany liavana fitariana goavana zay apetraka Andriamanitra amintsika rehetra izay tarian'ny fanamasina tokoa, ary izay apetraka amintsika tsiraray avy. Asehoany fiainanao na dia atao hoe ao anatin'ny tokantrano azy ianao. Ny fanahy miteny aminao hoe mandehana, mitsangana, mandehana, dia mandehana tokoa. Fa zany lay fanahy ny fankatoavana izay everiko fa apetraka Andriamanitra ao anatitsika. Zava-dehibe izay everina fa faharoa izay misongadina tokoa eto hoe nandeha tokoa i Filipo ary tena nanatanteraka ny voalazany anjely. 7:20 mahita itsika fa rehefa nandeha izy dia nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahirany reniny rehetra, tonga tany Jerusalema mba hivavaka. Inamoliavana zany sary zany zay apetraka amintsika. Ny voalohany indrindra aoka ho fantatra atsika fa i Filipo eto dia manome sary atsika ny fiantombohan'ny asa fijoroana vavolombelon'i Kristy hatrany amin'ny farantany, ary ny lesona zay apetrany amintsika dia zao hoe mandehana tanterao ny antsony tompo amintsika, fa misy olona mandrakariva ampiaony aminao. Ary zany riavana zavatra zay tena lehibe tokoa ho amin'ny olona tarian'ny fanamasina. Indraindray tsika manontany tena hoe andeha aiza, inona ny zavatra hitranga, ary indrindra moa fa lasa saina indray mihevitra ny zavatra tsy tokony hevera. Fa eto ry havana na i Filipo aza tsy nieritreritra fa ny opportunité dia miseho mandrakariva olona andeha hivavaka ho an'i Jerusalema no nampiaon'Andriamanitra tamy. Ary za koa mino ry havana fa ho amin'ity andro vaovao ity no ny fitarian'ny fanamasina dia misy olona tian'Andriamanitra andreny filazantsara zay ampiaonina aminao ka mila fahavononana ianao. Alina moa fa lay farisendahatra ao anatinao dia tokony hisongatina, ary ny fitarian'ny fanamasina moa dia ataovy zava-dehibe. Mandroso arytsika ry havana eto amin'ny andrininy 7:20 dia mahita hoe inona ary no zavatra nambarany Fanahy any Filipo raha niaona tokoa izy tamin'ity lehilahy Etiopiana ity. Izy hoe andeha manato ka mankanesy amin'ny Eokalesio. Namoliavana ny zavatra lehibe asongadina ao anatin'izany dia tsotra hoe ny olona tarian'ny fanamasina dia manatona fa tsy mandositra, ary manatona ka manatanteraka zay sitraka izany fanamasina zany. Raha olona bonaika i Filipo dia azo ambara fa tsy nihetsika izy, ary raha olona be tahotra izy dia
mbola hony erikeriky izy. Mampahatsiaro any Petera rehefa nantsony Jesosy Kristy teny ambony ranomasina. Inona moa ny zavatra nisy? Nierikerika Petera rehefa nahita ny onja, izay verina fa tena nanonja tokoa ary rivotra ny fofofofo, dia dobo tao anatin'ny ranomasina. Ka eto ry havana, tsy mba olona tarihin'ny fanamasina no mierikerika, fa manatanteraka zay fitarihan'ny fanamasina. Manatona, mandehana manatona, dia lasa tokoa i Petera, i Filipo. Ary vokatra zay fanatonana izay no hitatsika eo amin'ny andininy 13 sy ny andininy 130 izay mamarana an'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa rehefa niazakazaka nakeo aminy ilay kalesy tokoa ka tonga teo amin'izany kalesy zany i Filipo, dia nandre olona, dia ilay Etiopianina naninona namaky teny, ary teny avy amin'ny Isaia mpaminany. Ry havana, maro ny olona izay verina fa tian'Andriamanitra ho vonjeny, ary ianao lay manaiky hanatanteraka tokoa lay antson'Andriamanitra, zay no zava-dehibe. Manatona ry havana, mandehana ry havana ka manatona, fa aza mihodikotina. Ary tsy vitan'izany raha manatona isika, dia jereo lay toe-po-toe-panahy zay nananany Filipo. Tsy vitany hoe miaino ihany izy, fa araky ny andininy 130 dia niresaka tamin'ity rangahy Etiopianina ity. Ary izany fanatonana izany no asongadiny izao tenin'Andriamanitra izao hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mpampianatra. Dia nangataka ny Filipo izy hiakatra ary hipetraka eo aminy. Namory havana ny zavatra mahafinaritra eto dia zay hoe ianao rehefa mankatoy ny fanamasina, asehon'Andriamanitra aminao avokoa ny fahatsarany rehetra. Lay verinao olana, lay verinao sarotra, ataon'Andriamanitra atao hoe mora, ary tsy vitan'izany tanteraka mandrakariva ny fikasan'Andriamanitra ho an'izay mankatoy azy. Lehilahy izay verina fa efa zatra miakatra Jerosalema raha ty Etiopianina ity, ary raha jerena lay Etiopia sy ilay Jerosalema tena lavitra tokoa, lehilahy avy lavitra. Kanefa ny zavatra mahafinaritra etona, ny fahalavirana dia tsy natao no zava-dehibe, fa lay fiaonana amin'Andriamanitra tao Jerosalema no zavatra nafinaritra azy. Ary lehilahy zay araka ny voalaza teo hoe mirentirento tokoa ny amin'ny atao hoe tontolo zay misy azy, kanefa ny fahalalany hita fa kely, ny finoany mbola tsy miorina. Azo zalzaina za ompandinika mbola lay fomba fivavahana jiosy no tena betsaka ary ny toerana, ka ny lalàna no tena ny fikirany mafy. Fa eto ry havana, lay fanokafana ny bokin'ny Isaia nahatonga azy tafatoetra tamin'ny finoana. Ary mahafinaritra ry havana fa ny fiafarany izao fionana izao, ary amin'ny andininy 430 zay tsy novakitsika, fa tonga tao anatiny atao hoe
finona tokoa ity rangahy ity ary vokatra zay raha miara-nandeha tamin'ny teny an-dalana i Filipo dia nisy rano hoy ny soratra Masina eto dia hoy ilay tandapa indro rano ka inona moa no sakana ahitsy atao batisa riavana. Ankehitriny dia milaza aminao mazava izany afatra izany. Misy olona omanin'Andriamanitra ho atsika na dia tsy ho amin'ity andro androany ity ihany aza fa ny zavatra fantatra rehefa manaiky ianao ka andeha tokoa ary hitsangany hanatanteraka ny fitarian'ny fanahy masina ianao. Misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena ry hafa kanefa eto dia mahafinaritra zany famonjena zany mandrakariva dia mialoha lalana ny fiaonana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mandre tenin'Andriamanitra ihany ry hafa, ny olona tonga mibebaka ka mandray ny batisa zay sady fibebahana ny famelan-keloka no fampitoerana ry hafa ao anatin'ny atao hoe famonjena. Araka izany ry fiangonana malala ho atsika tsiraray avy zay any atokantrano, ny fitoerana ao anatin'ny trano dia ataovo opportunité ho anao hianarana trano tenin'Andriamanitra, hifandraisana amin'Andriamanitra mba andraisanao ny fitariany. Ary nina moa fa ny fitariany fanahy ianao satria misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena. Ndraindray izy io mety olona akaiky fa eto ry havana olona lavitra kanefa ampanatonony zany fanahy zany mba hiaona aminao hoa sokafony maso ary sokafo koa ry havana ny tontolo zay iainanao satria mpanompon'Andriamanitra ianao tahaka ny Filipo eto. Ary indrindra fa raha manana anton-draharaha ianao eo anivon'ny fiangonana ry havana tahaka ny Filipo eto hoe dekona eo anivon'ny fiangonana, mitsangana ry havana ary mandehana fa fotoana zao azahoanao manatanteraka ny antson'Andriamanitra ary maneke tokoa ny fitarian'ny fanahy masina mba ho maro ny olona izay ho voavonjy noho ny amin'ny fisiko noho ny amin'ny fisinao ary nina moa fa noho ny fitarian'ny fanahy masina atsika menakavy. Voninahitra ny olon'Andriamanitra rery any fahasoavany sy ny fiadanany ho atsika tsirary avy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo fa Filipo no sary hitanay eto fa izahay tsiraray avy kosa nefa Andriamanitra no fantatra fa lay atsanganao eny fa tsy amin'izao maraina zao ihany tompo fa ho amin'ity tontolo andro ity. Ary no ny fahatsaranao tompo zay miseho dia ny faloloranao nay ny fananao masina dia ampiko zahay tompo atanteraka ny fitarian'ny fanahinay satria sokafanao tompo ny opportunité azahoanay tokoa mitory ary fantatray Andriamanitra fa ho amin'ity andro androany ity olona mbola tsy niona taminay, mbola tsy hitanay ary nina moa fa olona tarihinao tompo hanatona anay no velarinao tompo anay mba handreny amin'ny teninao, handreny amin'ny filazantsaranao ary nina moa fa hanehoanay tompo fa vavolombelon'ny Kristy marina izahay. Ary zany tompo no angatana indrindra mba hamenonao ny tontolo iainanay, indrindra moa fa mandra-piavinao Jesosy Kristy mba ho fiainanay zany, ahay ahita tompo ny opportunité mandrakariva zay velarinao anay ka hatonga olona maro tompo handre sady halala tokoa ny teninao, hatonga azy hibebaka Andriamanitra, handray famelan-keloko Andriamanitra ary ho tonga amin'ny finoana sy ny famonjena maro
zay fantatra fa programanao ary nametranao nay fiangonana ho fitaovana impelatanana mbola manozay Andriamanitra kehitriny mivavaka ho an'ireo zay tsy salama tokoa ary fantatray Andriamanitra fa ianao lay mpanasitrana ary araka ny teny zay nambaranao taminay amin'ity androany ity araka ny nofinay'Andriamanitra lehilahy demoniaka lehilahy izay jamba lehilahy mona no sanina zahay koa Andriamanitra dia angataka aminao ny azonao manasitrana zay rehetra mitondra valana retina na coronavirus zany na dengue zany eny fa aretina maro samihafa mba hositra aminao ary mbola hiara-hiasa tokoanao Andriamanitra amin'ireo mpitsabo maro zay miara-misalahy tokoa manilika tanteraka zao valana retina zao saoran'Andriamanitra eo ny amin'ny fiasanao fa nifidinao tanteraka i TOAMASINA hanehoanao tompo ny voninahitra ary fantatray Andriamanitra fa ny mason'olona mijery no lasa mivadika ankehitriny lay tanàna tsara hitsangatsanganana lay tanàna mahafinaritra lay tanàna ny angalingaliana hoe renivohitry ny toe-karena eto amin'ity Madagasikara ity avadika fotsiny amin'izao ho tanànana coronavirus tsy Andriamanitra tsy manaiky an'izany zahay fa ianao lay Andriamanitra mpanasitrana hanasitrana tokoa Andriamanitra ity tanàna ny TOAMASINA ity fa izay rehetra zay manaiky ny fitarianao fanamasina ankehitriny no angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mba samy hiverina aminao tokoa ary iaiky tompo ny fahadisoanay mba hositraninao tokoa ny tanàna ny TOAMASINA misy anay Andriamanitra ary hositraninao i Madagasikara hositraninao tompo amin'ny valana retina Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara tanteraha tompo ny fiandriananao fa indro zay manaiky anao ankehitriny ary mifanekena ianao Andriamanitra no iarahanay mamarana feno zao vavaka zao amin'ilay vavaka nampianarinao ny apôstolinao manao hoe rahanay rozena ho Masina ianao ho tonga ny fanjakanao atao an'iny sitraponao ety an-tanotakonao omeo anay ny mianasazo ary mamelana ny bay tahaka namelana izy taminao ary aza tonga anay amin'ny fankapanao fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra mandraka izay dia riavana hitsangana isika hiaraka tanteraka amin'ilay fanekemponoana apôstôlika zay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana n'izao tontolo izao mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanalakisita ary mino Jesosy Kristy zay torotorona tamin'ny Fanahy Masina nateraka Maria Virgily hijaly anatina potopolato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika na leha nidina tany fiainatsy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra any an-danitra nipetraka fihavan'Andriamanitra Kristy avy any aveny tsara velasina mino ny Fanahy Masina fiangonana masina manera n'izao tontolo izao ny fiangonan'olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana maty petraka isika marana feno riavana izao fotoana izao tsika zay akasitrahananao ao anatin'ny tokantrano ny amin'ny fijoroanao ary etoana moa dia mbola petraka hatrany ilay antso hoe mitohy hatrantsika eo anivon'izao herinandro ny Fanahy Masina zao ka isa maraina amin'ny 9 ora hatramin'ny 7 ora maraina ny fotoana anatanterantsika an'izany eo anivon'izao FJKM BETELA izao eo anivon'izao serasera mpifandraisana zay inoko fa hitondra fitahina ho anao tokoa ary an'ity andro ity
ianao no lay Filipo zay atsangan'Andriamanitra, ary raha mitsangana ianao mandehana fa misy olona tian'Andriamanitra handray famonjena, ary indrindra moa fa amin'ity andro vaovao ity dia ampion'Andriamanitra aminao ka ho tonga amin'izany finoana marina ny Jesosy Kristy izany. Dia riavana hitsangana isika marina amin'izao fotoana izao aorianany tsodrano ny hira 7:700 andininy voalohany ihany. Raha isoa ny tsodrano izay tolonina amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika, ary Andriamanitra ny fiadanana ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo, ary tenanareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika, mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany manefa izany ho aminareo rehetrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Voninahitra eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Azo toy misakafo.